amiko tsorakazonao sy ny tenao ireo ny mahafatahotra mamelatra latabatra eo any loko eo mason'ny fahavaloko ianao manositra diloilo ny loko ianao ny kapokako feno dia feno eny tokoa fahasoavana sy famindram-po no anaraka ahy amin'ny andro rehetra iainako dia hitoetra ao an-tranon'i Jehovah andro lava aho. Ataontsika nira fa 7:9 Satria dia nafoinao ny zanakao ho faty teo amin'ny hazo fijaliana izy solilokanay. Misaotra anao izay Andriamanitra fa novelominao ka mbola nahatratra izao andro anio izao. Andro izay hiaonana aminao ary alahady natokana ho an'ny isan-taona ny sampana fivoazana. Misaotra anao izahay Tompo noho ny fitiavanao satria na dia misy tokoa aza ny fisehon'ny toe-javatra maro noho ny fisian'ny Covid-19 dia mbola narovanao tamin'ny aretiny izahay ary dia mbola navelanao isy ihany koa izao fanompoam-pivavahana izao. Fanompoam-pivavahana izay hiderana, ankalazana ary hanomeza amboninahitra anao. Andriamanitra tena tianay ianao. Ary ny fitiavanao anay dia mialo lalana mandrakariva ny fitiavanay anao. Midera sy manome voninahitra anao izahay ry Andriamanitra fa mendrika ho deraina sy omem-boninahitra tokoa ianao. Aoka ny fanahinao masina Tompo mba hampifantoka anay tanteraka aminao. Mangataka koa ny asan'ny fanahy masina aminay tsirairay avy mandritra izao fanompoam-pivavahana izao ka ahatonga anay olom-baovao ao aminao Kristy. Ahazo hery, hitombo finoana ary azoto hiasa ho anao. Ho vavolombelona mahatoky hatramin'ny fahafatesana. Ianao Tompo no efa niteny fa raha misy rona telo mivory amin'ny anarako teo voany dia mino izahay fa efa manatrika eto ianao. Manatrika anay ianao ary ny zavatra rehetra izay ataonao eto Tompo dia voninahitra ny anaranao irery ihany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay, nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Mipetraka ny fiangonana.
hoy ny tompo, na iza ny manao ny sitrapony raiko, dia izy ny rahalahyko sy anabaviko. Koa ny eo amin'ny fanajana avy ry havana ny sady eritrereto lalina izao teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra amintsika izao. Hoy ny tompo, tsy izay rehetra manao amiko hoe tomboko no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra, fa izay manao ny sitrapony raiko izay ny an-danitra. Raha misy ta hanaraka ahy, aoka izy andany tenany dia hitondra ny azo fijaliana isan'andro ka hanaraka ahy. Dinio ny tenanareo, na mitoetra amin'ny finoana ianareo na tsy, izao toetra ny tenanareo. Moa tsy fantatrareo va ny amin'ny tenanareo, fa ao anatinareo Jesosy Kristy raha tsy olona ny laviny ianareo. Ataontsika ny hira fa 2:10 sy 900. Tsy manana ota isika dia mamitan-tena ary ny marina tsy ao anatintsika. Raha mieky ny fahotantsika isika dia matoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Koa aoka isika hieky ny fahotantsika ka naraka izao vavaka izao amin'ny fomba bebaka sy feno fanetretena. Hivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay eo.
raha nandriny tenina mba nanambara ny sitraponao teo zahay dia manondrika ny lohanay eto anatrehanao. Menatra sy mangahy ahy satria mahatsiaro tena fa tena diso tokoa teo anatrehanao. Miantso anao hoe tompo izahay, kanefa ny zavatra rehetra ataonay dia tsy mifanaraka velively amin'ny fiantsonay anao ho tompo. Ny marina tompo, dia matetika ny tenanay ny tompoinay. Rehefa misy zavatra mibahana ao anatin'ny sainay dia ny tianay atao ihany no ataonay, na dia indraindray azy efa fantatray fa tsy mifanaraka amin'ny sitraponao izany. Miantso anao tompo izahay, kanefa tsy manao ny sitrapon'Andriamanitra iray izay ny an-danitra. Ianao koa ny teny tompo, fa raha misy tahanaraka aho ianao, aoka izy andany tenany. Tsy mandany tenanay izay Andriamanitra. Masarika ny sainay ireo fakam-panahy maro samihafa atao tsara tarehy, ka dia arahinay. Voagezan'ireo filàna maro samihafa izay ka lasa ny reny ny fonay ary dia mivily tsy manaraka anao intsony. Tsy manaraka anao Andriamanitra iray. Tsy nandany tenanay tokoa izahay ka lasa tsy nanaraka anao. Ianao koa ny teny tompo hoe dinio ny tenanareo, na mitoetra amin'ny finoana ianareo na tsy. Miezaka tokoa izay tompo malala mba hitoetra amin'izany finoana izany, kanefa dia tsapanay fa tsy mitoetra amin'ny finoana izahay. Satria raha vao misy zavatsarotra miseho amin'ny fiainanay dia matahotra sy manahy foana no ataonay. Manahy amin'ny zavatra ho avy, manahy amin'ny ampitso, manahy amin'ny zavatra rehetra, amin'izany fahatahorana sy fanahinay izany anefa tompo, dia izany indrindra no anehoanay aminao, fa tena tsy mahatoky anao izahay. Manam-pirofo ihany koa izany Andriamanitra, fa tsy mitoetra amin'ny finoana izahay. Mandinika ny tenanay izahay. Tompo malalo, fa tena tsy mitoetra amin'ny finoana tokoa izahay. Andriamanitra, manao izay mampalahelo anao tokoa izahay, satria ny zavatra ataonay dia tsy mifanaraka velively amin'ny sitraponao. Nanota taminao izahay, tamin'ny eritreritra, tamin'ny teny, ary tamin'ny asako. Diso tanteraka eo anatrehanao izay Andriamanitra, ka indreto izahay mpanota mahantra, manetry tena sy miaiky ny fahadisoana sy ny elokay eto anatrehanao. Miaraka ny fiangonana. Ry Andriamanitra tompo raha eny an-danitra. Ry ava-malala, mamindra fo sy miantra tokoa Jehova, maharo-po sady be famindrapo. Ko raha ny bebaka marina tamin'ny fonao tokoa ianao dia raiso amin'ny finoana sy amin'ny pahatokiana eo am-pitsanganana ny famelan-keloka telotra ny tompo anao. Satria nino anatra ianao ka nanetry tena teo anatrehan'Andriamanitra. Eny, satria nanetry tena teo anatrehako ianao, dia izaho kosa efa niaino ho Jehova. Fa raha ny rano sy lahy
sy ny ranombola ary ny laveny mbatotrombovavy afafy amin'izay voaloto ny manamasina hatramin'ny fanadiovana ny nofo. Maika fa ny rano Kristy izay nanatitra ny tenany tsy manatsino an'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanahy mandrakizay no ahadio ny fieritreretanareo ho afaka amin'ny asa maty mba hanimponareo an'Andriamanitra velona. Koa matokianaka, voavela ny elokao, ny finoanao efa namonjy anao, ary amin'izao sisa izao dia aza manota intsony. Ataontsika ny hira fanampiny fa 4:30. Voninahitra ho any amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra ary fiadanana ho ety ambony tany lokasitrahany. Mipetraka ny fiangonana.
hoy ny tompo izay mandre ny teniko ka mino izay naniraka no manana ny fiainana mandrakizay ka tsy ho elohina. Jaona 5:24. Mialoha ny itsanganan'ireo tompon'anjara hitarika antsika amin'ny vavaka sy ny famakiana ny tenin'ny soratra masina dia ataontsika ny hira efa voalahatra. Ry Andriamanitra rainay izay an-danitra ao, misaotra anao izahay fa mbola velarinao eo am-pelatananay ny sakafom-panahy. Misaotra ry mpiandron-dry tsara ao fa manome ny feonao ianao amin'ny ondrinao, ka indreto izahay ondrinao teare feonao Jesosy Kristy Tompo, ianao ilay teny sady fiainana.
ry fanahy masino mamenoa ny mpanomponao izay anambara ny teninao, ary mametraka aminao koa fanahy masino ny mpanomponao izay itory ny teninao, ka tendreo ny lelany anambara ny sitraponao sy izay tianao ambara. Ary mbola miankina amin'ny herinao izay fanahy masino, fa ny herin'ny teninao no manova ny fiainanay, ka ovay ny fiainanay mba tena mpitory ny filazantsara izahay, ho epistily velona eo amin'ny manodidina anay Tompo ny fiainanay. Ka indreto ny fonay mba ataovy miorina mafy ao am-ponay Jesosy ny teninao, mamaka lalina ary ataovy mitsoka sy mamakivaky ny taolana raha ao anatin'ny tsoka anay ny teninao, ka tsy ala ao anatinay izany mandra-pahafatesanay. Amin'ny anaranao ilay Jesosy Kristy Tomponay no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Iara maky ny tenin'Andriamanitra isika ry havana, izany dia hitantsika ao amin'ny Genesisy toko 12 manomboka amin'ny 1 ka faranana amin'ny 13. Genesisy toko 12 manomboka amin'ny toko 1 ary faranana amin'ny 13. Amin'ny anarany Jesosy Kristy Tompo. Ny nizahan'Andriamanitra toetra any Abrahama. Ary rehefa afaka izany zavatra izany, dia nizahan'Andriamanitra toetra Abrahama, ka hoy izy taminy, ry Abrahama o, ary hoy izy, inty aho, ary hoy izy, ento ny zanakao, ny lahy tokanao, izay tianao, dia Isaka, ka mankanesa amin'ny tany Moria. Ary atero any izy ho fanatitra dorana ao amin'ny tendrombohitra anankiray izay ho lazaiko aminao. Ary ny fomaraina koa Abrahama dia nanisy lasely ny borikiny, ka nitondra zatoviny 2 lahy koa niaraka taminy sy Isaka zanany. Ary namaky ny hazo ataina amin'ny fanatitra dorana izy. Dia niainga ka nankana amin'ny tany izay efa nolazain'Andriamanitra taminy. Noho tamin'ny andro fahatelo, Abrahama dia nanompo ny masony, ka nahatazana ny tany tery lavitra ery. Ary hoy Abrahama tamin'ny zatoviny, mijanona eto amin'ny boriky ianareo, fa izaho sy ny zazalahy andeha ankery, ary vavaka izahay, dia iverina eto aminareo indray. Dia nalain'i Abrahama ny hazo ataina amin'ny fanatitra dorana, ka natataony any Isaka zanany. Fa izy kosa nitondra ny afo sy ny antsy teny an-tanany, ary dia niara-nandeha izy mianaka. Ary Isaka niteny tamin'ny abareny ka nanao hoe, ry hikakyo, dia hoy izy, inty aho anaka. Ary hoy izy, indreto ny afo sy ny kitay, fa aiza kosa izay ondra atao fanatitra dorana. Fa hoy Abrahama, anaka, Andriamanitra no ahita izay ondry atao fanatitra dorana. Dia niara-nandeha izy mianaka. Ary rehefa tonga teo amin'ny tany izay efa nilazain'Andriamanitra taminy izy, dia nanorina alitara teo Abrahama ka nandahatra ny kitay. Dia namatotra ny Isaka zanany izy, ka nametraka azy tambonin'ny alitara teo ambonin'ny kitay. Ary Abrahama naninjitra ny tanany, ka nandray ny antsy mba hamonoan'ny zanany. Fa ny antso azy indray anjelin'i Jehova tanàn-danitra, ka nanao hoe, ry Abrahama o. Ary hoy kosa izy, inty aho. Dia hoy izy, aza maninitra ny tananao amin'ny zazalahy, ary aza maninona azy akory ianao, fa hitako izao fa matahotra n'Andriamanitra ianao. Ka narovanao tamiko, ka tsy narovanao tamiko ny zanakao, dia ny lahy tokanao. Ary Abrahama nierika nijery, ka indro nisy ondry lahy teo ivony. Voasangozoitry ny kirihitrala ny tandrony, dia lasa Abrahama ka naka ny ondry lahy, ary nanatitra azy ho fanatitra dorana ho solo ny zanany. Amen.
Ary mbola hotoisantsika mivaky teny dia ho hitantsika ao amin'ny epistily nosoratan'i Petera, epistily voalohany nosoratan'i Petera. Zany dia raisina eo amin'ny toko 5, andiny voalohany ka hatramin'ny 6. Petera toko 5 amin'ny voalohany ka hatramin'ny 6. Rehefa hita izany dia rahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Fananarana ny loholona mba ho malemy fanahy sy ho mahatoky, ary fananarana ny olona rehetra mba hanetry tena sy hitandrina, vavaka farany sy ny fanaovan'ny olombelona. Koa amin'ny loholona izay eo aminareo izao, izay namany loholona sy vavolombelon'ny fijalian'i Kristy, ary piombona ny voninahitra efa aseho koa, dia mananatra azy hoe andraso ny ondrin'Andriamanitra izay eo aminareo, mitandrina azy tsy antery fa misitrapo araka ny Andriamanitra, tsy amin'ny fitiavana arena maloto fa mizoto-panahy, tsy ho mpanjakanjaka amin'ny anjara fandraisana fa ho fianara ny ondry. Ary rehefa miseho ny loham-piandry, dia ahazo sadri-boninahitra tsy mety simba ianareo. Ary ianareo izay mbola tanora fanahy kosa, dia manekeny loholona, eny samia misikina fenetretena ianareo, ka mifanompo fa Andriamanitra manohitra ny miavonavina, fa manome fahasoavana ho an'izay manetry tena ambamin'ny tana maherin'ny Andriamanitra, mba hanandratany aminareo amin'ny fotoan'andro, ary apetrao amin'ny fanahinareo rehetra, fa izy no miahy anareo, mahonona tena, miambena, fa ny devoly fahavalonareo mandehandeha tahaka ny liona mierina mitady izay harapany. Toero izy ka miorena tsara amin'ny finoana. Ka miorena tsara amin'ny finoana ianareo, satria fantatrareo fa izany fahoriana izany dia manjoa ny rahalanareo rehetra eran'izao tontolo izao. Amen. Mbola trizatsika ny famakiana ny teny soratra masina. Matthieu 16, 21 à 27. Matthieu 16, 21 à 27. Amin'ny anaran'i Jesosy. Hatramin'izany no vao natoron'i Jesosy ny mpianany fa tsy maintsy hakany Jerosalema izy, ka ampijaliany olona sy ny lohan'ny mpisorona ary ny mpanorandalàna dia ho vonona ary hatsangana amin'ny andro fahatelo. Ary Petera nanohina azy hitany ila kely fa niteny mafy azy hoe sanatria aminao izany tompoko, tsy ho aminao tokoa izany. Fa izy nihodina ka niteny tamin'i Petera hoe mankanesa atoivohiko ry Satana, fa nafitohina amiko ianao, satria tsy misy izay an'Andriamanitra ianao fa izay an'ny olona. Dia hoy Jesosy tamin'ny mpianany, raha misy olona tanaraka aoka izy andany tenany sy hitondra ny azo fijaliany ka anaraka ahy.
fa na iza tamonjy ny ainy dia avery azy, ary na iza no avery ny ainy noho ny ambo dia ahazo izany. Fa inona moa no so ho azon'ny olona raha mahazo izao tontolo izao kanefa very ny ainy? Ary inona no omen'ny olona ho takalon'ny ainy? Fa ho avy ny zanak'olona amin'ny voninahitry ny rainy mba amin'ny anjeliny dia amaly ny olona rehetra araka ny nataony. Amen. Ataontsika ny hira fa 316 andin'ny fahatelo dia hiakatra ny tompona andraikitra ny mpitandrina hitory ny tenin'Andriamanitra. Mbola hivavaka isika ry-havana. Misaotra anao zahay ry Tompo Andriamanitray fa noho ny fitiavanao anay dia sitrakao niantso anay sy hanokana anay. Ho vavolombelona eto anivon'izao tontolo izao, hanandrana ny fahatsaranao, fa indrindra hitondra ny fahazavana, ho mpanompo ny fahasoavana. Tsy hainay tanterahana amin'ny herinay izany. Ka ianao no manoro anay, ianao no mampahery anay, ianao no mampiorina anay sy mahatanteraka anay. Koa ankehitriny ary, miteza hiasa amin'ny lalan'ny fanana masina, hahatonga ny teninao hanova tokoa ny fiainanay araka ny vavaka nasandratra teo. Amen. Kristianina miorina tsara amin'ny finoana sy vavolombelona mahatoky hatramin'ny fahafatesana. Efa hitantsika omaly nandritra ny fampianarana, ny famelabelarana mikasika izany loha hevitra izany. No velabelarana lava teto zany ary tsy hiverenana. Fa izay arantsika androany dia ny finoana sy ny fijoroana ho vavolombelona araka ireo perikopa telo izay nofidiny ny sampana fifoazana ho antsika amin'ity isan-taonany ity. Ny finoana sy ny fijoroana ho vavolombelona tao amin'ny Abrahama. Ny famaritana omena ny teny hoe finoana ao amin'ny Baiboly dia fahatokina feno, zany no heviny, confiance totale. Raha nantsony Abrahama araka ny Genesis 2:12. Hoy ny Tompo hoe mandehana ianao miala amin'ny taninao sy ny havanao ary ny tranony rainao ankany amin'ny tany izay asehoko anao. Dia niainga Abrahama. Azo lazaina hoe amin'ny fitentsika malagasy
ny aingana araka tamin'ny vava. Tany amin'ny tany atao hoe orany Kaldea, any Mesopotamia zany Iraka ankehitriny. Tany nononenan'ny ray aman-dreny ny Abrahama. Pisorona tamin'izany tany zany izy ary azo lazaina fa ny pisorona dia nanana toerana manokana ho tsika hoe Eze. Ary marihana fa ny tany Mesopotamia dia tany tsara sady nahavokatra be. Ao anatin'izany azo lazaina hoe tany mampigalabony zany. Tao anatin'izany Abrahama nonona ary natsoin'Andriamanitra. Miala. Mandehana, miala. Andeha any amin'ny tany zay atoroko ho anao. Tany tsara, mahavokatra, nampigalabona, zany no nisy any Abrahama, nefa dia nilaozany satria nandray ny baikon'Andriamanitra izy ary nino an'Andriamanitra zay niteny taminy. Dia niainga Abrahama, niainga noho ny fahatokina an'Andriamanitra. Tsy hoe coup de cœur akory nandehanan'ny Abrahama na esprit d'aventure, tsia, fandrenesana ny antson'Andriamanitra. Ary rehefa manao commentaire an'izany ny mpanoratra ny bokin'ny Hebreo aty amin'ny testamenta vaovao, dia milaza ny amin'ny finoan'ny Abrahama izy. Hoe miavaka ange zany finoan'ny Abrahama zany, zao ny filazany azy. Dia niainga i Abrahama nefa tsy fantany izay alehany. Hebreo 11:9. Atsika antsaina amin'izany ny atao hoe finoana, fatokina. Fatokina feno. Misy aza mandika hoe fatokina anjambany. Satria tsy mandeha amin'ny hita maso ny mino, fa mandeha amin'ny finoana. Araka ny anambaran'ny Paoly azy ao amin'ny epistily ho an'ny Korintianina. Ny finoana foi, fa tsy le finoana croyance, nazavaina lavabe zany omaly, tsy verenana indray. Ny finoana foi, zay iorenan'ny kristianina, dia tsy avy amin'ny mibaribary, tsy avy amin'ny évidence hotsika. Na manaraka ny lojika araka n'olombelona, na ny logika rationnelle. Fa miorina kosa amin'ny fanekena. Fa zay lazain'Andriamanitra, zay ambaran'Andriamanitra, izay ibaikoan'Andriamanitra, dia azo antoka ny fahamarinany sy ny fahatsarany. Nipetraka tao amin'ny tany tsara i Abrahama. Nefa noho ny finoana dia natoky fa misy tsaratsara kokoa. Omanin'Andriamanitra ho azy, ka dia niainga izy, na dia tsy fantany aza, na dia mbola tsy hitany masony aza, fa nitokisany kosa. Azo ny antoka kosa. Ary zany ny atao hoe finoana. Koa tsy afaka mandeha amin'ny araka ny finoana. Tsy afaka miaina ny finoana. Ny olona tsy mitoky afa-tsy zay takatry ny sainy sy mifanaraka amin'ny eritreritry ny olombelona. Tsy afaka miaina ny finoana izany. Ary tsy matoy izany Abrahama, ka tsy mahagaga raha ambara fa modelin'ny mino izy, rain'ny mino izy. Araka ny anaran'ny raha teo hoe Abrahama, rain'ny mino. Ny toy ny tantarany izay hitantsika eto amin'ny vakiteny voalohany na rahantsika teo, dia manamafy izany indrindra. Zafady. Efa antitra i Abrahama sy Sara raha nahazo any Isaka zanany izy. Antsika angambana teo hoe zanak'antitra, fa indrindra ny zanaky ny fanterana. Sarobidy zany. Raha ny fitentsika dia lazaina hoe tia niterina dernière chance an'izy roa. Ahazo taranaka.
Amintsika kristianina moa tsy misy zany hoe vintana sy chance izany. Zay avy amin'ny kisendrasendra, tsy zany. Satria tsika manaraka ny tompo ilay mpandahatra ny zavatra rehetra fa fomba mpitenenana ihany zany lazainy zany. Ilay zanaka efa sarotra vao azo. Ilay zanaka ao lahy tokana, io sisa no andimby. Io ilay zanaka lahy tokana io. Ambaran'ny mpanoratra hoe ento ny zanakao, ilay tianao. Ilay tena tianao, ilay tsy foinao, ento. Ka vonoa sorona ho ahy any amin'ny tendrombohitra Moria. Azontsika an-tsaina raha teo amin'ny toeran'ny Abraham tsika nanahoana anie zany. Nanahoana anie zany. Ity zanaka lahy tokana ity ho faty. Ohatra ny Abraham mihitsy no matsiaro ho faty. Manoloana ny zany. Kanefa noho ny fanekena ny fanaovany tamin'ny tompo, dia niainga vao maraina izy. Araka ny fitentsika malagasy hoe niaraka tamin'ny vava. Dia niainga Abraham, tsy nisalasala. Ary dia nahita ny vokatry ny finoana izy. Fa sady velona ny zanany, no lasa rainy taranaka maro ny fandimby i Abraham, ka tanteraka taminy tenin'ny tompo hoe jereo ny isan'ny kintana sy ny isan'ny fasika. Raha mahisa ireo ianao, dia ho fantatrao ny isan'ny taranakao. Fahagagana anie zany. Fahagagana anie zany. Olona efa 100 taona, zay vao nanan-janaka. Ary ilay zanaka indray ndeha ho vonoina ho an'Andriamanitra. Nomeny, nafoiny, kanjo, lasa mitovy ny isan'ny fasika sy ny isan'ny kintana ny taranany. Riavana, zany ny vokatry ny finoana. Zava-mahagaga nge ny vokatry ny finoana. Saingy, raha tsy manana fahatokina fihaino an'Andriamanitra, ndia aza lazaina hoe fahatokina anjambany, tsy miandry mahita vao mandeha. Tsy miandry mahatakatra vao manoa. Tsy miandry ny logika, ny tompona tsara, zay vao manao zavatra. Na eo amin'ny fiangonana ary dia zany. Raha tsy mipetrapetraka tsara, raha tsy tahaka izao tsara, raha tsy araka ny taratasy, tsy miainga ny mpanompon'Andriamanitra. Dia aiza ny asa amin'ny fanahy masina? Aiza ny finoantsika? Fa mahavita zava-mahagaga Andriamanitra. Ambaran'ny Paoly hoe lay mahay manao mihoatra noho ny zavatra rehetra. Mihoatra lavitra noho izay eritreretintsika na angatantsika azy. Ay, mahay manao mihoatra noho ny haintsika petraka ambony taratasy Andriamanitra. Mahay manao mihoatra lavitra noho ny haintsika saintsainina sy alamina amin'ny fombantsika Andriamanitra. Saingy mitako finoana izany. Niainga Abrahama, nefa tsy fantany izay aleny. Tsy fantany, fa fantatra ilay niantso azy. Fantatra ilay ninony, mahafantatra ny zavatra rehetra. Riavana, ilay mahay ny zavatra rehetra tokoa ve nao rahantsika sy inoantsika? Sa ilay mahay ilay takatsika sy mba haintsika? Zany koa no niaina ny Petera. I Petera zay azo lazaina no hoe niaina ny tsy finoana sy ny finoana. Andeha tompontsika amin'ny epistily. Mariana aloha eto fa Isaka dia tandindon'ny Kristy. Isaka, ilay asain'Andriamanitra atao sorona, nefa io ny mbalahy tokana. Ary ambaran'ny soratra masina, fa Andriamanitra dia nanolotra ny zanany lahy tokana ho faty teo amin'ny hazo fijaliana.
noho ny sitrapon'ny ray n'izy ray ihany ho famonjenantsika. Inona ny mahasamy hafa azy? Isaka tsy maty satria Isaka tsy tanteraka. Nefa ny teny fikasan'Andriamanitra dia ny tanterahan'Andriamanitra ihany tamin'ny alalan'ny Isaka sy Jakoba zanany. Israely zany. Fa Jesosy Kristy kosa, ilay ten'Andriamanitra ary tena olona, ilay tanteraka, dia tena maty nefa nandresy ny fahafatesana ka nitsangana tamin'ny maty. Hoy aho teo hoe zava-mahagaga sy lehibe no ataon'Andriamanitra ho an'izay matoky azy feno, zava-mahagaga sy lehibe. Ary ao tamin'ny vaky teny faharoa, mijanona amin'ny andinin'ny fahasivy moa isika kanefa lazaiko eo ihany ny andinin'ny fahafolo izay sarobidy ihany koa. Ankeo maraina vao navita ny fanomanana ny toriteny noho izany tsy afaka ny teny tamin'ny mpamaky teny hoe toy hatramin'ny fahafolo. Fa tsy zavatra hafa no ambaran'ny Petera ao amin'ity vaky teny faharoa izay narantsika ity. Raha miorina tsara amin'ny finoana isika, na dia mandalo fitsapana sy fakapanahy aza, dia voalohany mahatohitra ny devoly. Zany no lazany azy eto. Ny devoly fahavalonareo mandehandeha tahaka ny liona mierina tady izay arapany, toero izy ka miorena tsara amin'ny finoana ianareo. Ny teny fototra dia milaza hoe toero izy amin'ny fiorenanareo tsara amin'ny finoana. Ny fomba hanoerana ny devoly mahomby indrindra dia ny fiorenana tsara amin'ny finoana. Ka ny olona matoky an'Andriamanitra, na dia eo aza ny zavatsarotra, na dia eo aza ny fitsapana, na dia eo aza ny fakapanahy, mahatohitra ny asan'ny devoly. Fa tsy azo ny ampiemorina na kiviana na azera, satria izany ny tadiavin'ny devoly, ny emorantsika, ny anakiventsika, ny anjerantsika. Averiko ny ray, ny fomba mahomby indrindra anoerana ny devoly dia ny fiorenana tsara amin'ny finoana. Toero izy amin'ny fiorenanareo tsara amin'ny finoana. Fa tsy zany ihany no asehon'Andriamanitra amintsika raha miorina tsara amin'ny finoana isika. Fa ambarao, ary io ilay andinin'ny fahafolo, izao no lazainy andinin'ny fahafolo, vakiko amin'ny anaran'ny Tompo. Ary Andriamanitra ny fahasoavana rehetra izay efa niantso anareo amin'ny voninahiny mandrakizay ao amin'ny Kristy rehefa niaritra fahoriana vetivety ianareo, io ilay fitsapana, dia izy no ahatanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anareo. Ay, ampioren'Andriamanitra bebe kokoa amin'ny finoana, zany hoe mitombo amin'ny finoana ny olona izay miorina tsara aminy, amin'ny fatokina azy, vao maika mitombo. Zany lazany Tompo hoe izay manana ny bolomena be, fa ny tsy manana ny kely ananany ary esorina aminy. Ny olona tsy ampy finoana, me maty ny finoany. Fa ny olona manam-pinoana, vao maika ampitomboan'Andriamanitra ny finoany. Ary tahaka izany Abrahama rehefa avy nitondra ny Isaka. Atsika tsaina angamba izy rehefa niverina avy any, na nahoana re. Vao maika sarobidy be kokoa, avo za teo ianao anazy ty Isaka ity. Fa indrindra ny saotra an'Andriamanitra izy, misaotra anao aho. Tsisy Andriamanitra ohatranao. Ity zanako ity efa very, efa maty, nefa velona indray. Ampioren'Andriamanitra bebe kokoa amin'ny finoana, ny olona matoky azy, matoky feno azy. Fa lazainy Petera koa eto, fa ampitoeriny tsara, zany hoe mamaka tsara, tsy azo ozongozonina, solide. Zany ny olona izay mametraka ny fitokisany feno amin'Andriamanitra. Tsy ilay mora rebirebena amin'izao sy izao. Misy rivotra mitsoka indray tahaka izao. Misy ankizy voataona ny kabary ato sy aroa dia zany no naresy lahatra, zany no convictionko. Fa nga ny convictionnao no zava-dehibe, fa tsy ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra. Ary ny tenin'Andriamanitra manontolo.
Ary fahatelo, ataony tanteraka izay mitoky amin'ny marina tokoa. Zany hoe mahita ny vokatry ny finoana. Zany ny dikany, accompli ny dikany hoe tanteraka. Tanteraka ao aminy ny teny fikasan'Andriamanitra, les promesses. Ny finoana no ahatanterahany fikasanana ny promessin'Andriamanitra eo amintsika. Ka dia izy no ahatanteraka sy ampiorina ary ampitoetra izay rehetra matoky azy marina tokoa. Zany finoana miorina sy mitoetra tsara zany dia mahatonga antsika ho afaka mijoro ho vavolombelona marina sady mahatoky. Petera dia afaka nijoro vavolombelona ary ny epistily anankiroa nosoratany maneho zany. Tinge le Petera mpivadibadika, tinge le Petera mafana fo, kanefa azeran'ny hafanampony. Tinge le Petera, ahoana lazana azy, mahery miteny fa tsy mahavita. Ity le Petera nenjera impiry, na renin'Andriamanitra foana, na renin'ny Tompo foana. Zany ty Petera ty, saingy. Nijoro vavolombelony ny asan'ny Kristy sy ny fitsanganany tamin'ny maty izy, nanoratra eo epistily anankiroa izay ananantsika ankehitriny. Rehefa matoky tsara ny Tompo isika, miorina tsara amin'ny finoana, dia tonga vavolombelona matoky, digne de confiance, ka afaka mandresy hatramin'ny herin'ny fahafatesana. Ndresako teto maly le fahafatesana telo ambaran'ny Baiboly, tsy velatra amin'izany aho. Fa zay tiana tsindrina eto dia izao, ny mino dia tsy matahotra ny fahafatesan'ny ty tena ity na ny fahafatesan'ny nofo. Samy hafa. Ny tena dia izao zao, ny nofo kosa dia le hery zay manosika hanana toetra ny maha-olona fotsiny na indraindray aza toetra ny biby. Ka ny mino tsy matahotra. Tsy matahotra ny fahafatesana. Tokana ihany ny fahafatesana atahorany mino. Dia ny fahafatesana faharoa. Dia ny fahafatesana mitondra ny fijaliana mandrakizay any amin'ny elo. Any misy ny fahoriana sy ny fikitroanify hoy ny Tompo. Zay ihany natahorany mino. Ary azo lazaina aza fa natahorany ary tsy ahintsony satria tsy anjarany io. Nazavaino maly zany. Fa zay manaiky amono ny tena dia ny filana sy ny nofo eo ambonin'ny azo fijaliana. Mandao ny fandeha na ny fiainana taloha, mandeha amin'ny fiainam-baovao, satria raha misy olona amin'ny Kristy, olom-baovao izy. Raha misy olona mandeha amin'izany, fiainam-baovao zany, tsy anjarany mihitsy ny fahafatesana faharoa. Tsy anjarany zany. Anika tsy matahotra izy. Koa ny mino dia tsy matahotra ny fahafatesana. Fa vao mainka aza, manao izay hahafatesany ny asan'ny nofony izy. Zany nahatonga any Paoly baiko hoe vonono momba ny tenanareo ety an-tany. Dia ny filana, ny fijangajangana, ny fandehanana araka izao tontolo izao. Vonono ny tenanareo, ny momba ny tenanareo ety an-tany. Kolosiana 4:7 manomboka amin'ny 5 zany. Fa izay ihany Kristy, ho ihany Paoly amin'ny Galatiana 4:5, dia efa nanombo na namono ny nofony mba amin'ny fandriny sy ny filany tamin'ny azo fijaliana. Zany ny any Kristy, tsy matahotra. Ny olona izao tontolo izao rehefa teny hoe vonono momba ny tenareo, matahotra izy. Satria tsy mino ny teny fampanantenan'ny Tompo izy. Tsy mino izay ambaran'ny Tompo izy. Ahoana ny ambaran'ny Tompo eto? Raha mamaky ny Matteo 5:20 isika. Na iza ny tahamonjy ny ainy dia avery azy, fa na iza no avery ny ainy no ny amiko dia azo azy izy. Zay maty eo amin'ny Kristy ihany no mandova fiainana. Zay maty eo amin'ny Kristy ihany no mandova fiainana. Hitantsika ho malo zany. Ary zay tsy manaiky ho faty eo amin'ny Kristy dia ny fahafatesana faharoa no miandry azy. Zany no miandry azy. Ka tsy matahotra ny fahafatesany nofo, ary tsy matahotra ny fahafatesany tena ny mino, satria eo am-pelantanan'ny Tompo ny fiainany. Tsy mialeto ianao raha tsy antsony, raha toka ny Tompo tokoa no mitondra ny fiainanao.
raha petraka ao amin'ny tompo tokoa ny fiainanao, tsy kisendrasendra zany ny alanao eto na ho accident sanatrin'ny zany, fa fiantsona. Ary rehefa antsony dia faly ody any amin'ny ray. Ny zaza maditra ihany ho any tsy mety mody, fa ny zaza endry faly raha ody ao amin'ny ray, fa ao ny misy ny fahasambarana. Hainareo moa le zanakadala, meo adolo ny fananako lasa, nefa lasa tany ditany, ao amin'ny dada ihany kay ny tena misy ny tsara, ndia hiverina. Saolaim-panatsika. I Abrahama dia tao amin'ny tsara, fa nisy tsara kokoa. Zay ny antson'Andriamanitra azy. Moazonao an-tsainy zany. Fa misy tsara kokoa no io arovanao mafy io ao amin'ny Kristy. Zany ny antsony anao ary mila mino vao tonga amin'izany. Ka aza matahotra zay mamono ny tena ho ny tompo ao amin'ny Mateo 10. Aza matahotra zay mamono ty teny ty nefa tsy mahay mamono ny fanahy. Fa aleo matahotra zay mahavery ny fanahy sy ny tena any amin'ny elo. Ko aza matahotra ry havana, hanolotra ny tenanao, ny ainao ho an'ny tompo. Ary aza matahotra hitondra ny fahotanao sy ny elokao eo amin'ny Kristy omboany, mba handehananao ao amin'ny fiainam-baovao. Petera noendriky ny fampiorenana sy fampitoerana ary fahatanterahany mino, araka ny vakitsika teo amin'ny 10 amin'ny Petera 1:5. Petera ny vavolombelony fampiorenana sy fampitoerana ary fahatanterahany mino. Raha mbola tsy velony fanahy Petera, dia nandeha tamin'ny fisainan'olombelona sy ny fihetseham-po. Anika dia lavo matetika, tsy nahatohitra ny devoly. Tenen'ny topany voaka ianao ry Satana, satria tsy nosaina zay an'Andriamanitra ianao fa zay an'ny olona. Fa rehefa niorina tsara tamin'ny finoana Petera, taorian'ny nitsanganan'i Kristy tamin'ny maty, dia afaka nijoro vavolombelona. Manoratra amintsika zao epistily fampiorenana ny finoano zao. Nanjary tena vavolombelona ny fanavaozana nentin'i Kristy sy ny finoana azy Petera, ka afaka nampiseho marimarina ny fahamarinan'ny tenin'i Kristy, ny fahatsaran'ny asan'i Kristy ary ny herin'ny anaran'i Kristy. Hoy ny lohahevitra teo hoe kristianina miorina tsara amin'ny finoana sy vavolombelona mahatoky hatramin'ny fahafatesana. Andeha ho avadika toy izao hoe ny tena kristianina marina dia miorina amin'ny finoana sy vavolombelona mahatoky hatramin'ny fahafatesana. Zaho sy anao antson'ny tompo ho vavolombelon'ny fahamarinan'ny teniny, ho vavolombelon'ny fahatsaran'ny asany, ary vavolombelon'ny herin'ny anarany. Tsy afaka mijoro vavolombelona isika raha tsy miorina tsara amin'ny finoana, amin'ny fahatokiana feno, ary indrindra amin'ny fanaranan'i Kristy sy ny teniny. Aoka ny tenin'i Kristy toetra betsaka ao aminareo, ho ihan'ny Paoly apôstôly, ary zany ny lalana iainan'ny kristianina, ny maha-kristianina azy marina. Fa natao hoe kristianina dia tsy kristianina indraindray, na kristianina isaky ny alahady, na kristianina amin'ny toerana sasany, na kristianina rehefa miaraka amin'ny karazan'olona sasany, fa kristianina zay manana Kristy velona ao anatiny, miorina tsara amin'izany, ka miaina amin'ny fahatokinan'i Kristy, miaina amin'ny fahazavan'i Kristy, miaina amin'ny herin'i Kristy. Raisy ny fitahiana. Ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy, ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina, ampiorina anareo amin'ny finoana, azahoanareo mamantatra bebe kokoa ny fahatsaran'ilay niantso anareo, ny heriny ary indrindra ny fahamarinany zay antsony anao anandrana fa tsara Andriamanitra. Izy ny hatanteraka izany ho aminao zay mahatoky azy. Amen. Petraka isika.
mariky ny fijoroantsika ho vavolombelon'ny tompo sy ny maha olona afaka atsika dia andeha sika anambara ny finoantsika eo am-pitsanganana. Mino an'Andriamanitra ray tsy tompanao ny lanitra sy ny tany, ary mino an' Jesosy Kristy izany an'ilay tokana tompontsika izay nitorotoronina tamin'ny fanahy. Mipetraka ny fiangonana. Inona moa ny soa azo rahalahyko raha misy milaza fa manam-pinoana izy nefa tsy misy asa? Koa hitsangana izao ny tompon'andraikitra izay nambara ny asan'Andriamanitra miandry antsika eto amin'ny fiangonana. Ny mpitandrina sy ny komity ny FPMA Toulouse dia mbola faly tokoa miarabantsika rehetra ary havana na isika izay manatriketo na ny any tokantrano amin'ny anaran'ny Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana sy tompon'ny asa. Ndreto indray ary ny fampafadalam-baovao sy ny asa miandry antsika. Vaovao avy amin'ny nasionaly mikasika ny fitoam-bavaka sy ny fiofanana. Ho fitaizana ny fanahintsika amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra dia aza dinoina fa azontsika ataony manaraka ny fitoam-bavaka mandritry ny herinandro, ny alatsinainy, ny talata, alakamisy, zomary, ny asabotsy amin'ny 4 sy amin'ny 7 hariva amin'ny alalan'ny radiovatsy FPMA. Misy ihany koa ny fiofanana ny alarobia hariva amin'ny 8 ora toraka izany ihany koa. Misy ny traduction simultanée isaky ny fitoam-bavaka amin'ny hariva ary ny modalité de connexion rehetra dia azontsika jerena ao amin'ny fpma.church.news. Toy izao ny vaovao avy eto amin'ny tafo. Raky mpisaorana. Indro ry havana misy fijoroana vavolombelona avy amin'ny namantsika zaraina eto. Anefa ny voadiko eo anatrehan'i Jehova izahay. Misaora an' Jehova ary fanahiko ary izay rehetra ato anatiko misaora ny anarany masina. Misaora an' Jehova ary fanahiko ary aza misy adinonao ny fitahiany rehetra. Niaro anay ianao, nanome fotoana anay ianao mba hianarana ny teninao nandritry ny confinement. Afaka fanadinana ny zanakay ary ny verina andalana ny fianarana no tehirizinao tamin'ny asa. Izay namela ny helikao rehetra, izay manasitrana ny aretinao rehetra, nositranonao tamin'ny fery mamaivay. Izay manafitra ny ainao tsy hidina ny andavaka, nositomonao tao anatin'ny afo izahay ka velona somatsara. Izay manarona famindrampo sy fiantrananay, ianao Jehova ray, ray ny mandrakizay. Amen. Alléluia. Nanolotra vola 100 €, 50 € anjara brika amin'ny trano fiangonana, 30 € an'ny vondrona asa sosialy, 20 € an'ny mpitandrina, ary anangataka ny ira fanampiny tompo malala 430 izay efa nataontsika teo. Famangina manjo araka ny lamina efa napetraka ny famangina ny fianakaviana rija seno andria milalso izay namony reniny dia ho tanterahintsika anio. Vaovao avy amin'ny sambana sekoly ny tenin'Andriamanitra. Le D9 en français reprendra ce dimanche 20 septembre de 9h à 9h45. L'inscription est à l'adresse mail stafpma@toulouse@gmail.com avec le nom, prénom et le numéro de téléphone. Vaovao any STA ihany.
Mbola mitohy ny fisoratana anarana ho an'ny dingarina rehetra amin'ny alalan'io adresy mailaka voateny teo aloha io. Ny fahatahorana an' Jehova no fiandoham-pahendrena ary ny fahafantarana ny Ray Masina no fahazavan-tsaina. Ny voaloham-pahendrena dia izao: mahazo fahendrena, eny lanio ny fanananao rehetra amidy fahalalana tsara. Sarobidy tsy voavidim-bola aman-karena ny fahendrena sy fahalalana divozina avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Mba hahafahana manatsara sy mahatomombana ny fampianarana ato amin'ny STA, dia nasiana fandraisan'ny ray aman-dreny anjara toy ny teo aloha amin'ny fampitaovana ny sampana. Mirary dia mirary zany raha mihoatra amin'izay tsy maintsy lanitsika amin'ny fahalalana hafa aty ivelany. Koa 5 € isaky ny ankizy isa-taona izany, ary 10 € raha ohatra mihoatra ny 2 ny isan'ny ankizy. Izany dia afaka aloha amin'ny carte bancaire amin'ny alalan'ny Eloaso, amin'ny amin'ny alalan'ny chèque any amin'ny tambola ny fiangonana, na koa atao virement ary atao tsara ny libellé hoe STA. Vaovao avy amin'ny sampana fifoazana. Ho fanamariana ny isan-taona ny sampana fifoazana dia nanasantsika izy ireo handray anjara am-pitiavana amin'ny valom-pombokatra izay nomanina izy ireo. Koa isika izay mbola te handray anjara nefa mbola tsy nanefa izany dia afaka atao amin'ny alalan'ny valopy na amin'ny carte bleue Eloaso ihany koa. Vaovao avy amin'ny sampana fifoazana ihany koa. Eny, zava-dehibe no nataon'i Jehova antsika ka dia faly isika ary mampandre fa hitohy indray ny fotoam-pifoazana izay misokatra ho an'ny fiangonana amin'ny zoma 20 Septambra izao amin'ny 7 atao amin'ny Vieux Temple. Noho ny Covid-19 dia marina fa fanompom-pivavahana sy fitondranam-bavaka no atao fa tsy misy ny asa sy fampahirizana. Ny fiadanan'ny tompo ho amintsika tsirairay avy hoy ny biraon'ny sampana. Vaovao mikasika ny rakitra sy ny adidy, ampatsahivana zany sika ireo fomba telo ahafahantsika manohana ny asa-piangonana dia ny virement, ny chèque ary ny carte bancaire amin'ny alalan'ny lien Eloaso. Fa afaka manao zany koa isika ao aorian'ny fanompom-pivavahana atao ao anaty arina etsapiravana. Iangaviana fotsiny isika mba hanoratra ny anton'ireo fandraisana anjara na ho rakitra na adidy na rakim-pisaorana. Manararoatra kely etona izahay komity mampatsiahy antsika ampitiavana mba tsy hitangorina na ato am-piangonana na eo ivelany rehefa mirava ho fanajana ny fepetra ara-pahasalamana. Noho izany dia entanina isika izotra milamina mamonjy ny fiodiana rehefa avy mametraka na tsy ny rakitra sy ny adidy. Vaovao mikasika ny trano fiangonana. Araka ny fivolomben'ny mpandray tamin'ny volana Martsa 2024 dia mampandray antsika fa mbola mitohy ny tetikasa amin'ny filosoana fananana trano fiangonana. Izy vao mihera manokana hatsangana andinika lalina momba izany. Ny fanomezana na tonom-bola tiatsika atao ho fanohanana izany asa izany dia alefa ao amin'ny sous-compte ny trano fiangonana ary asiana ny libellé trano miampy ny anarantsika. Ny numéro IBAN sous-compte ny FPMA Toulouse dia azontsika anotaniana ny mpitambola fa azo alefa mailaka amintsika ihany koa. Marina fa efa mitetina 6035 € ny vola voaangona hatramin'izao. Vaovao mikasika ny katekomenina 20 Ny fisoratana anarana amin'ny fianarana katekomenina amin'ity taom-pianarana vaovao ity dia efa misokatra, koa afaka miantso ny diakony vala isika na miantso ny mpitandrina. Ny fampianarana dia hanomboka ny Alahady 12 Oktobra. Ny étude biblika ihany koa dia efa nanomboka ary mitohy izany amin'ny talata 15 Septambra izao amin'ny 7 ora alina amin'ny alalan'ny visioconférence. Toy izao ny diarintsika ny fanompom-pivavahana amin'ny Alahady 20 Septambra dia ato amin'ny Vieux Temple amin'ny alalan'ny YouTube ihany koa ary manomboka amin'ny 10 ora sasany maraina. Misaotra antsika nahatra hatramin'ny farany ho an'Andriamanitra ireriany ny voninahitra.
Fanampim-baovao vitsivitsy ry havana, fimonana manao asa misiona, izany no firena teolojika ny FPMA. Anio tsika dia misaotra an'Andriamanitra lehibe fa afaka nampitomboina anisan'ny mpiangona raha 80 teo aloha dia efa 90 izao araka ny fandaminana satria ny fianakaviana no entanina indrindra ho tonga mivavaka. Ialana tsiny anefa fa mbola tsy mahafapo ny rehetra izany fandaminana izany ka dia mbola aketsika mpitiavana ary inona fa anana faharetana sy fifaliana lalandavitsika na ato am-piangonana na any tokantrano no manaraka ny fanompom-pivavahana. Manaraka izany vaovao avy amin'ny komite faritany Atsimo andrefana mampandrefa atao visioconférence koa izany ny fivorian'ny komite faritany amin'ny asabotsy ho avy izao manomboka amin'ny 2 ora tolakandro. Izany dia raha ny Tafo, Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Clermont-Ferrand ary La Réunion miaraka mpitandrina rehetra sy ny biraon'ny faritany. Mampandrehantsika koa ny fiangonana rahavavy ERT fa raha tadidinareo dia isataontsika makany any amin'ny salle de fête Palma manatanteraka ny fête de l'église noho ny fiombonana. Amin'ity dia miala tsiny ny fiangonana rahavavy fa tsy afaka ny anasantsika noho ny fepetra ara-pahasalamana ka mangataka antsika hitrotro-mbavaka ny fety ary mangataka antsika koa hiombona hatrany amin'izany fiangonana rahavavitsika izany. Farany ao anatin'ny fiombonana eto amin'ny FPMA ihany, ny FPMA nisy dia mangataka manentana antsika rehetra hitondram-bavaka any Andriamatoa Rakotomalalamamy izay vadiny filohan'ny Tafo FPMA nisy izay tsy salama any amin'ny hopitaly ary miady amin'ny fahafatesana ka dia matoky antsika amin'ny fitrotronam-bavaka izany avatsika izany. Dia an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Fanaontsika ny miarahaba ireo vahiny izay tonga miara-mivavaka amintsika eto. Izao vao tonga na efa tonga ihany fa mbola tsy narabaina teto angatana hitsangana arabaina amin'ny anaran'ny fiangonana ary tsofindrano amin'ny anaran'ny Kristy. Dia faly izay mandray anareo ary miarahaba anareo tonga soa eto amin'ny tanànan'ny Toulouse ary tonga soa eto amin'ny Tafo FPMA Toulouse. Ny tavan'ny rahalahy no mandranitra ny tavan'ny rahalahy, ero anay no nafanay nandraisy ny aran'n'Andriamanitra taminareo teto androany ka dia misaotra indrindra ny fidiny FPMA Toulouse ary aza misalasala manatona ireo tompon'andraikitra raha misy azo ifanampiana satria isika rehetra dia mpianakavy ao amin'ny tompo. Fa indrindra te hitsodrano anareo zahay. Andriamanitra tompon'ny fahasoavana ane izay nitarika anareo ho tonga eto no ahatanteraka soa ny antony natongavanareo na hitoetra anareo na mandalo. Ary izy ane hiaro anareo amin'ny ratsy rehetra, hitondra anareo amin'ny fahazavana ary androtsaka isan'andro ny fiadanany aminareo. Ary tsarovy fa na oviana anareo mitoetra eto na mandalo eto misy toerana ho anareo eto amin'ny FPMA Toulouse. Ho an'ny vahiny nisy ny fotoana izay inona angamba fa ahafahana mbola mandray ny vahiny rehetra tonga tamin'ity taona ity raha sitrapon'ny tompo. Fa izao sady dia rambara fa raha vao tonga izao ianao dia tsy vahiny tsony fa efa tompon-tany. Piray fianakaviana amin'ny ankonan'Andriamanitra ka dia arabaina ary indrindra raisina atanandrona dia tsy afaka mifandray tanana risika raha toy zaika mitodika aminareo tsy te hibikabika akory sanatry ny vava fa teteny aminareo tonga soa ary ny fitahin'ny tompo ho aminareo. Dia misaotra tompoko mahazo mipetraka nareo. Aoka ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana ianao dia omeko anao ny satroboninahitra fiainana.
Apokalipsy 2:20b. Tonga eo amin'ny fotoana manokana ho an'ny isan-taona ny sampana fifoazana isika izao ry havana. Koa mangataka ny olona solotena ny sampana fifoazana, ny mpitanjona ary ny filohan'ny fiangonana mba hiakatra ety. Ry havana, miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, lohan'ny fiangonana amin'izao fotoana maraina izao. Eto am-piandohana dia mampita ny fialantsiny avy amin'ny Ramatofo lohan'ny sampana fifoazana, izay tsy afaka miara-mivavaka amintsika androany, ka dia nampitondra izao teny izao ho antsika avoaka an'Andriamanitra eto amin'ny FPMA Toulouse izy amin'izao fotoana ny isan-taona ny sampana izao. Misaotra an'Andriamanitra noho ny fiarovany sy ny fitantanany antsika ary mbola nanomezany antsika tombonandro ka ahafahantsika miara-mivavaka androany. Misaotra an'Andriamanitra koa fa tanteraka soamantsara ny fiofanana omaly araka ny loha hevitra hoe kristianina miorina tsara amin'ny finoana sy vavolombelona mahatoky hatramin'ny fahafatesana. Ry havana, vanim-potoana miavaka izao iainantsika izao, ary dia miavaka araka izany koa ny teny ho antsika amin'izao fotoana izao. Ao anatin'ny vanim-potoana manahirana izao tontolo izao, ary ao anatin'izany ny fiangonana. Tsy tokony ho gaga na ho taitra nefa isika kristianina fa ifanambaran'i Jesosy fa ho avy izao valanaretina maneran-tany izao. Hisy firenena hitsangana hamely firenena, ary hisy fanjakana hitsangana hamely fanjakana, ary hisy horonon-tany lehibe sy mosary sy arety mandringana any amin'ny tany samihafa. Ry havana, miantso ny olombelona hibebaka Andriamanitra ary koa manamboatra sy manadio ny kristianina ao anatin'ny reny rehetreny. Tao amin'ny fanoharana nataon'i Jesosy, raha nikasa ikapa ny aviavy tsy namono tompon'ny tany ny voaloboka, dia hoy ny mpanamboatra, tompoko, avelao ihany izy amin'ity taona ity mandra-piadiko manodidina azy, ka asiako zezika, angamba mbola hamoa izy, fa raha tsy izany dia ho kapainao ihany. Andron'ny fahandrampo izao ry havana, mbola solovava mifona ho antsika Jesosy, araka ny tenin'ny apôstôly manao hoe, ary raha misy manota dia manana solovava ao amin'ny ray isika, dia Jesosy Kristy ilay marina. Kristy Jesosy no efa maty, eny, sady nitsangana tamin'ny maty ka mitoetra eo an-tanakavan'Andriamanitra ary mifona ho antsika, fa hoy koa Jesosy, ary ety ambony tany dia hisy fahorian'ny firenena amin'ny fahaverezan-kevitra, ka ho reraka ny fon'ny olona noho ny fatahorany sy ny fiandrasany izay zavatra ho tonga ambony tany. Verehevitra izao tontolo izao, reraka ny fon'ny olona, fa isika kosa manan'Andriamanitra ilay aro sy hero antsika, mitaizantsika n'Andriamanitra hiankina sy hatoky azy feny sy tanteraka amin'ny zavatra rehetra. Dia hoy ny teny fikasana ho an'izay rehetra tena mahatoky azy marina tokoa, satria hoy ianao, Jehovah, ianao no ariko,
sady nataonao fonenanao ny avo indrindra dia tsisy loza anjoanao na aretina ny akaiky ny lainao fa izy Andriamanitra handidy ny anjeliny ny aminao mba hiaro anao eny amin'izay rehetra alehanao. Ry havana, ny tenin'Andriamanitra tsy mba voafatotra ary hoy ny Tompo, miasa aho ka iza moa no mahasaka an'izany. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa zay mino ahy ny asa ataoko no ataony koa ary no asa lehibe noho izany aza izy. Mitohy hatrany ny asa ny sampana fifoazana. Ny fotoam-bavaka isam-bolana, ny fotoam-bavaka ho an'ny marary isaka ny alakamisy, ny famangina manaraka ny fepetra ara-pahasalamana rehetra. Koa iankaviana izay manana marary mangataka vavaka sy ireo maniry ho vangina iantso ny barao ny sampana fifoazana. Hoy ny apôstôly Paoly, indro ankehitriny no andro fankasitrahana, indro ankehitriny no andro famonjena, fa ankehitriny zao dia ora tokony hifoaza ianareo amin'ny fahatoriana, koa mifoaza ianareo izay matory ary mitsangana maty dia ampazava anao Kristy. Ary hoy Jesosy, aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana, nefa matoky fa izao efa naresy izao tontolo izao. Ry havana, ho kristianina miorina tsara amin'ny finoana mba ho vavolombelona matoky hatramin'ny fahafatesana ny kristianina eto amin'ny FPMA Toulouse. Man'Andriamanitra rery ny voninahitra. Amen. Ry havana, manan-karem-pahasoavana ny FPMA Toulouse. Anio dia mbola misy sampana iray indray mijoro vavolombelona amintsika, midera ny Tompo, mitarika antsika hiverina amin'ny Tompo dia ny sampana fifoazana. Koa dia faly miaraba anareo sampana fifoazana ny fiangonana amin'izao natratraranareo ny isa-taona anareo izao. Isa-taona hafakely ihany koa, satria mbola anatin'ny fotoan-tsarotra isika. Nefa tsy nanakana anareo zany ny hamafy ny tenin'Andriamanitra sy hanokana fotoana hiodinana aminy. Koa dia mahireza ary araka ny teny ao amin'ny Tesaloniana voalohany toko 5:1-7 manao hoe: mifalia mandrakariva, mivavaha ka aza mitsahatra, misaora amin'ny zavatra rehetra fa izany ny sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Ho tanteraka aminareo ane izany teny mamy izany. Ho antsika fiangonana kosa ry havana, dia mangataka antsika ny sampana anohana azy amin'ny fomba rehetra, vavaka, fanohanana arabola sy ny samihafa rehetra koa. Zava-dehibe ny fiombonana amin'ny mahafiangonana iray atsika, koa tanterao am-pifaliana izany. Indrindra moa fa efa miverina indray zao ny alim-pifoazana rehefa soma fa 3 ny volana izay arahantsika indray amin'ny 12 Septembre ka tongava maro fa tsy ho diso anjara ny fanahinao. Fa ampahery anao ny Tompo amin'ny alalan'ny teniny. Voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany. Ary satria tiatsika omeboninahitra ny Tompo dia hitehaka ho azitsika amin'izao andro fety ny sampana fifoazana izao. Sampana mendrika ny fitokisana na hoe sampana mahatoky. Ny anarana hoe mpiandry tahaka ny anarana entin'ny mpitandrina koa dia anarana nolovana tamin'ny Kristy zany. Kristy no ilay mpiandry tsara, tsy modely ihany ny Tompo fa Tompo zany hoe tompoina, arahina, ajaina, ankatoavana. Koa ataony ho mahatoky ene ny sampana fifoazana eto amin'ny FPMA Toulouse. Ary ny mpanompo mahatoky dia manana firaisana amin'ny Kristy ka vavolombelon'ny fahamarinan'ny teniny, vavolombelon'ny fahatsarany asany
ary vavolombelony ery ny anarany. Hivavaka isika. Misaotranao zay tompo noho ny ity fotoana ity, zay ahatsiarovanay manokana ny sampana iray eto amin'ny fiangonana. Zay najoronao ho sampana mitaiza, ho sampana miambina, ho sampana mampifoa, ary sampana mitarika ho amin'ny fitombon'ny finoana sy ny fijoroana ho vavolombelona. Mangataka aminao zay, ny asa mahery ao anivon'izany, ka tonga ny fiangonanao, ho fiangonana mandray voa be avy amin'ny asany, ary ahatonga ny anaranao isandratra eo anivon'ny fiangonana noho ny fanompony sy ny fijorony. Dia matoky zay, fa tsy mandalo foana zao isa-taona zao, fa anetsiketsehanao indray, ary indrindra anairanao zay rehetra mbola matory, ahatonga ny mpino rehetra ho vavolombelona. Matoky hatramin'ny fahafatesana, ka dia ankalazaina eo amin'ny fiainana mianakavy ny voninahitry ny anaranao tokana. Matoky zany zay, isaoranay ianao, ray zanaka fanahy masina. Ny amin'ny Jesosy Kristy ilay mpiandry tsara. Amen. Izao dia anao ny hira toko-panompona ny sampana fifoazana sy ny zanaka fifoazana eo am-pitsanganana. Tsika rehetra koa afaka miaraka mihira rehetra. Miderana Andriamanitra. Gana de
izao dia hiakatra ny solotena anao ny vavaka fitalahoana. Ivavaka isika. Ry Andriamanitra ray zanaka fanahy-masina, misaotra anao izay noho ny famelan-keloka izay nomenao anay indray tamin'ity maraina ity. Ary misaotra anao koa izay ny amin'ny teninao izay nampitandrainao ny mpanomponao ho anay. Ankehitriny dia apetraka eny am-pelantanao izany teny izany izay norenesin'ny sofinay mba ho lasa fiainy anay, ary mba tsy hompiaino manadino ny teninao izay, mora manadino ny teninao izay, fa hompiaino kosa mpakatoa ny teninao. Ankehitriny dia mivavaka aminao izay amin'izao fotoana izao, mitodika aminao, ilay Andriamanitra mpeno vavaka, mamaly vavaka, mitodika aminao izay ary mivavaka aminao ho an'ny marary rehetra, ary koa izay rehetra tononinay ao am-ponay ao, ianao no mahafantatra an'izany. Angataka aminao izay, ianao nefa niteny fa ianao ny Jehovah Andriamanitra nofo rehetra, tsy misy zava-magaga zay tsy hainao. Ka ankehitriny dia mangataka aminao izay Tompo, araka ny fitiavanao sy ny famindramponao, mba hitondra fanasitranana ho an'ny tsirairay avy isa-tokantrano. Dia ampianaro ny isa-tokantrano mba hitodika aminao, atoky anao, ametraka ny fiainana feny sy tanteraka ny mpilatananao. Ankehitriny dia mivavaka aminao koa izay ho an'ireo manaman-tsoa azo mpahoriana, na eto amin'ny fiangonana izany, na any amin'ny tanindrazana, ianao no mahita azy ary manka izy ireny. Ameny bangy ianao, amafany ranomaso, anasitrana amin'ny fery, ampitraka azy, dia ianao ilay Andriamanitra ny fampionana rehetra, no antsonay ankehitriny mba hitondra fampionana feny sy tanteraka ho azy ireo. Vavaka aminao koa izay Tompo amin'izao fotoana izao, ho an'ireo izay nandray fahasoavana mba hatsiaro anao, fa inona moa amin'izay anananay ny tsy niraisinay, ka dia tao mizy amin'ny alalana fananao masina mba hisaotra anao, hidera, ankalaza ame voninahitra anao amin'izany fahasoavana izay niraisiny izany. Ankehitriny dia mivavaka aminao koa izay amin'izao fotoana izao ho an'ny asan'ny fiangonana eto amin'ny FPMA Toulouse, ho an'ny tompon'andraikitra tsirairay avy manomboka ampitandrina, ny diakona sy ny komity, ary ny sampana rehetra, ary ny kristianina manontolo. Vavaka aminao izay Tompo amin'izao fotoana izao, mba hiorina tsara amin'ny finoana araka ny teninao, ary mba tena ho vavolombelona mahatoky hatramin'ny fahafatesana tokoa. Ankehitriny dia mivavaka aminao izay ho an'ity firenena izay mandray any aty, honenana ity. Vavaka aminao izay mba hitoetra eto ny fiadanana, mba hiadanana koa Tompo. Mahatsiaro izay any Madagasikara, ilay tany izay niavianay, ianao no mahita ny zava-misy rehetra any, fahasairanana maro samihafa, ny tsy fitovikevitra, ny ady la politika ihany koa, apetraka feny am-pilatananao izany firenena izany. Vavaka aminao izay ho an'ny mpitondra, izay rehetra manam-pahefana rehetra Tompo malalo, mba tao aminao, andeha amin'ny fahatahorana anao eo amin'ny fitondrana ny firenena. Dia mivavaka aminao izay ho an'ny kristianina malagasy, mba hitodika aminao koa Tompo malalo. Ianao nefa niteny fa raha ny olona nitsoina amin'ny anaranao no avy anetry teny, hitady ny tavanao ka hiala amin'ny ratsy fanaony, dia iaino any an-danitra ianao ka amela ny heloka ary asitrana ny tany. Tompo, izany no ankatanay ho
amin'ny firenena malagasy amin'izao fotoan'izao. Dia vavaka aminao koa zay amin'izao fotoan'izao amin'ny fitoriana filazantsara ny Madagasikara, araka ny tenin'ny mpanomponao manao vontoso filazantsara ny Madagasikara. Enkany izany ho tanteraka tompo malalo amin'izany tany ny aviana izany. Ankehitriny dia misaotra anao zay amin'izao fotoan'izao afaka nitondra an'izany. Teo anatrehanao ary dia misaotra anao sahady zay satria ianao dia mihaino vavaka mamaly vavaka ary dia miasa ianao tompo ary dia tsy mba misy mansakany. Ary dia tianay manakambana n'izany vavaka izany amin'ilay vavaka nampianarinao anay Jesosy manao hoe rainy azy an-danitra. Ho masina ny anaranao. Ho tonga ny fanjakana. Zao dia tonga amin'ny fotoana sika zay anatanterantsika ny fehmpihavanana amin'ireo namantsika zay vao namoy ny reniny tao ao ary dia tanterantsika androany ny famangina azy sy ny fampaherezana azy ireo mangataka ny fianakaviana mba hiakatra ity tompoko azafady. Eny izy mianakavy manoloana anareo eto ny fiangonana zay tsy iza fa tapakareo namanareo mparetam-po amin'ny tompo isika ary ny marina dia tokony lahatra miaraka aminareo zay rehetra kanefa moa noho ny fifampaherezana dia misy ny mampahery ary misy ny ampaherezana koa dia zao ny fiangonana manatanteraka amin'ny baiky ny tompo miara ory amin'izay ory ary mifampitondra zay mavesatra ary dia maneho ny fiaraha-miory aminareo fa indrindra te hitondra eo aminareo, te hitondra anareo eo amin'ny tompo. Ka ndeha ataontsika ny hira fa 7:7 ny andinin'ny voalohany. 7:7 ny andinin'ny voalohany. Jesosy no anjara soa zay mahafapo tokoa. Romanina toko 9 ny andininy 5:30 ary ny andininy 7:30 sy 7:30. Iza no asaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy? Fahoriana va sa fahantrana sa fanenjena sa mosary sa fitanjana sa loza sa sabatra? Fa matoky aho fa na fahafatesana na fiainana na anjely na ireo fanapahana na zavatra kehitriny na zavatra ho avy na hery na ny ambony na ny ambany na inona amin'izao zavatra ary rehetra izao dia tsy asaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra izay ao amin'ny Kristy Jesosy tompontsika. Zany teny zany no entinay mampahery anareo. Hoy ny hirantsika teo hoe ay Jesosy atra ety, ay Jesosy atra ary.
Ary milaza azy Paoly apôstôly dia hoy izy hoe maty isika ao amin'ny Kristy fa velona isika ao amin'ny Kristy. Sady fampiononana izany, fampiononana antsika ny amin'ny havantsika maty eo amin'ny Tompo, fampelatana an'ilay fanaresan'ny fahafatesana izy. Ary fampaherezana antsika izay mbola velona koa izany, tsy misy mahasaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra izay ao amin'ny Kristy. Antsika Jesosy ety, ary efa azy Jesosy ary. Izany no entinay mampahery anareo, ary indrindra entinay mampionona anareo. Ary ambonin'izany rehetra zany, dia izay rehetra koa no matsiaro mandray izany teny izany. Ary sady mampahery anareo izay, miara-mitondra anareo izao vesatra izay entinareo izao. Mbola hivavaka isika hiara-mitsangana ny fiangonana. Tompo misaotra anao izay ny amin'ny asanao mahagaga, fa omenao heviny ny fiainanay ety an-tany, ary omenao heviny ny fahafatesanay ao aminao. Ary tokana no hevitra zany rehetra zany dia fiainana be dehibe, ary fiainana mandrakizay nomen'Andriamanitra ao anay, ao aminao Jesosy. Ary dia isaoranay ianao ny amin'izany, isaoranay ianao ny amin'ny reninay, renibenay izay nantsoinao. Isaoranay ianao no nazahoanay ny rihary niaraka taminy nandritra ny fotoana maro na dia fohy amin'ny fanisan'ny olombelona azy. Isaoranay ianao ny amin'ny zavatsoa rehetra noraisina taminy avy aminao, ary izay azonay natao taminy koa. Ary mbola isaoranay ianao mitahy ireto taranaka ireto, mba iorina mandrakariva amin'ny fatokina sy amin'ny fiankinana aminao. Tompo, aoka ny fifalianao ilay maharitra mandrakizay ary tsisy andrombaka. Aoka ilay fiadananao izay tsy hain'izao tontolo izao omena, ary mihoatra noho izay takatry ny sainay. Ary aoka ilay fiainana be dehibe omenao sy ny fahazavana any ambony, hitarika anay mandrakariva. Ary ampiray ny masina rehetra manerana ny tany sy nanerana ny fotoana amin'ny fanomezam-boninahitra anao, ray zanaka fanahy masina ilay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Dia ankinina aminao feno ny fiainan'ireo, ankinina aminao feno ny fampiononana azy, ary ankinina aminao feno Tompo ny fahatsiarovany any tompoko vavy, mba hiteraka fisaorana ary indrindra ampiorina mandrakariva amin'ny finoana sy ny fanantenana ary ny fitiavana ny izany. Dia amin'ny anaratsoan'i Jesosy. Amen. Endry izy mianakavy, mijoro eto izay, raha ny tena fanao moa zany dia misy ny FPMA. Ary ho tanterahano zany, kanefa noho n'izao fiobonana izao, iarovana indrindra ny fahasalamantsika ary anajana ny elanelana izay tsy maintsy ajaina zany, dia tsy afaka manatony ety izahay manolotra izay anjaranay, fa ho antsika zany misy ny kitapo ery izay misy ny anarany, ary dia ao ny arotsakitsika ny fandraisantsika anjara amin'izao eta mavesatra entin-drareo zao, sy indrindra fanehoana ny firaisana, fanehoana ny fiombonana amin'izao. Ka dia fitentsika malagasy engane ny fifaliana no ifandiavantsika mianakavy, ary engane ny fahatsiarovana ny mama sy mama be, engane ny fahatsiarovana azy, dia tonga tsika hibanjina ny Tompo, ary isaotra ny Tompo mandrakariva noho ny fisiny, ary indrindra noho ny fifaliana lehibe iraisany amin'ny mino rehetra, amin'ny olo-masina rehetra izay hivelomany ankehitriny. Ka dia mahireza Tompoko, mionona Tompoko. Dia zay no azontsika natao, fa Andriamanitra kosa mbola tanteraka izay ho anjarantsika rehetra araka ny reniny voninahitra. Dia mahazo mipetraka tsika, ary mahazo mipetraka koa ianareo. Tsy fantatro raha manana teny avaly vetivety ho anay, dia aveo dia mahazo mandrindry toerana ianareo. Eny ry mpiavana eo amin'ny Tompo,
Solon-tenany fianakaviana izahay izay telo mianaka, maneho ny fisaorana be dia be tamin'ny fitiavanareo, tamin'ny fivavahana nataonareo taminay, ny fantronanareo koa tamin'ny fahalasany ny ava-malalanay ary tamin'ny fahoriana minjady aminay amin'izao fotoana izao. Ka Andriamanitra be fitiavana sy manan-karem-pahasoavana anie amalafitianareo tsirairay avy, misaotra tompoko. Dia mahireza indrindra ary aza misosoka alahelo tsony tompoko. Mahazo mipetraka tsika ary dia tsaroantsika zany ery arinary ny misy kitapo ao izay ametrahantsika ny fandraisantsika anjara amin'izao eta mavesatra izay entiny namantsika izao. Misy fanentanana fohy nandritra izay fialan-tsasatra izay dia hitan'ny tompona andraikitra fa nyletsy ny fandraisantsika anjara tamin'ny fampitaovana ny fiangonana, na tamin'ny alalan'ny adidy zany fa tamin'ny alalan'ny rakitra indrindra. Nametrahan'Andriamanitra fitokisana isika eo amin'ny fampandehanana ny asan'ny fiangonana arak'asa, fa eo amin'ny lafiny ara-pitaovana sy ara-bola koa. Koa manentana antsika mba anetsika indray ny risipo izay tao anatintsika rehefa vita zay ny fialan-tsasatra, ka dia entanina isika anatanteraka ny adidy zay fa nifaneketsika teo anatrehan'ny tompo, indrindra ho an'ny mpandray fanasan'ny tompo. Azoto anatanteraka hatrany ny adidy eo anivon'ny fiangonana, indrindra satria fatatsika fa tsy foana tsy akory ny fikelezantsika aina ao amin'ny tompo. Efa voalaza teo ny fomba isika zay manatrika dia afaka mandrotsaka ny rakitra ao amin'ny kitapo, fa zay tsy manatrika koa na izay tsy nanomana dia afaka manatanteraka izany na amin'ny alalan'ny virma, na amin'ny alalan'ny compte elo aso, na amin'ny alalan'ny fandefasana sheky amin'ny adresin'ny sekretera trésorier-ny fiangonana zay hitatsika ao amin'ny site ny FPMA. Ka dia etanintsika ny fiteny malagasy ny adidy tsy an'olon ratsy, fa indrindra zava-dehibe ny fitokisana napetraka ny tompo amintsika amin'ny fampandehanana ny raharahan'ny fiangonana. Patsiarovina ihany fa ny tena izy hoe voararaka nefa dia lazaina ny hoe tsy tsara ny mivorivory, ka rehefa miravitsika mba azahoana manadio an'ity trano ity, satria tsy maintsy diovina isaky ny seza, diovina tsiraray ny seza ary mbola hodiovina koa ny trano, dia angatahany sika mba hivoaka moramora ary araka ny lazaitsika, araka ny falamina dia na ny mivorivory any ivelany aza dia tsy tsara loatra. Ka dia misaotra tsika manaja n'izany fandaminana zany, fa indrindra mitandro ny fahasalaman'ny namantsika. Misaotra tompoko. Izao raha n'Andriamanitra riavana fa tanteraka soamantsara izao fanompoam-pivavahana izao. Alohan'ny andraisantsika ny hafatra sy ny tsodrano, dia ataontsika eo am-pitsanganana ny andininy voalohany amin'ny rehefa voalahatra ary ny andininy faharoa kosa rehefa vita ny hafatra sy ny tsodrano.
lafatra ho antsika avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Miambeny ianareo tomoera tsara amin'ny finoana, aoka hitomban-day mahereza. Izay rehetra ataonareo dia ataovy amin'ny fitiavana. Raisy ny tsodrano tononona amin'ny anaran'ny tompontsika. Ataon'Andriamanitsika ho mendrika ny fiantsonana ianareo. Ary ho tanterahany amin'ny hery ny fankasitrahana tsara rehetra sy ny asan'ny finoana, mba hankalazaina eo aminareo ny anaran'i Jesosy tompontsika, ary ianareo ao aminy kosa araka ny fahasoavan'Andriamanitsika sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Voninahitra ho an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina, izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Mandehana amin'ny fiadanana ka manompo ny tompo.